Hatreto koa dia mbola mifamahofaho ny fitantanana ireo Nosy kely manodidina ny Madagasikara na ny Iles Eparses no ahafantarantsika azy. Hanao hetsika mifandraika amin'izay ny avy eo anivon'ny fikambanana Otrik'Afo rahampitso anatanteraka fidinana an-dalabe izy ireo noho izany. Anatanteraka fidinana an-dalabe eny Nosy rahampitso ny fikambanana Otrik'Afo. Hetsika araka ny nambaran'ny navoakan'ny Otrik'Afo fa ho tanterahana ho fitakiana famerenana ny Iles Eparses amin'ny Madagasikara. Ny Iles Eparses izay tadavin'ny La Frantsa ny isian'ny fifampirarahana amin'ny Madagasikara raha toa ka efa namoaka mazava ny teo anivon'ny firenena mikambana ny taona 777 fa ny Madagasikara feno ireo Nosy ireo. Ho toto-saina rahampitso telo amby 20 aogositra ny hetsika, mifanandrify amin'ny fandalovan'ny filoha frantsay François Hollande aty amin'ny faritry ny Oseana Indiana izany. Ny filoha frantsay izay hiatrika ny fivoriana tampony voameran'ny Oseana Indiana tanterahana aty amin'ny Moroni ao Comore. Raha nambarany teo anivon'ny hémorragie tsy nahazoana lalana ny hetsika ho tanterahan'ny Otrik'Afo. 420 ora mialohan'ny hetsika tsy mbola nisy ny fangatahana voarainy teo anivon'ny préfecture de police raha mitatitra avy amin'ny colonel Rakotomana Florence commande ny CIRGN. Nampatsiahy ity manam-boninahitra ity fa ny hetsika rehetra na ara-kolontsaina na ara-tsosialy na ara-politika dia ilana fahazon-dalana avy amin'ny préfecture de police avokoa ary tsy maintsy misy andraikitra raisy mitandro filaminana ho an'ny rehetra tsy mahafeno ivepetro. Mety isa araka izany ny fandravana ny hetsika ho tanterahan'ny Otrik'Afo rahampitso etsy Nosy.